alahady fa 7 ny volana avril riavana taona 2024 ampifaliana ary ampitiavana tanteraka no iraisana aminareo indray amin'tian'io ity fa velomana tahaka an'izao dia midika fa mindram-pona ndiso io tanan'io fa raha mbola mahavita ianao mitehaka ao an' jesosy miteha hafa tsara ho azo voninahitra andriamanitra ary dia hisandratra ny anarany masina sotra jesosy ndeha asika anome voninahitra an'andriamanitra ety am-piandohana zao fotoana zao ety amin'ny fiandohana dia efa miteny aho hoe rehefa mamaky salamo tsika rehefa avy eo a salamo fahatelo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy dia misy le teny ao hoe izay mamela ny elokao rehetra manasitrana nanetinao rehetra dia zao ny famaky azy hoe izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretiko rehetra zay ary rehefa zay dia iomana ny mpitendry ny firana fanampiny a fa 7 andriamanitra fitiavana andetsika ary anangana an-tanantsika nome voninahitra an'andriamanitra voninahitra neo an'andriamanitra irery any halleloia masina 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 jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen ho ampitombona aminareo ny riavana ny fahasoavan'andriamanitra ray fitiavan' jesosy kristy tompo ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina salamo fahatelo amby zato ary ny andininy dimy voalohany no vakitsika am'izao fotoana izao araky ny teneniko teo ny famakitsika azy mba ho voninahitra andriamanitra sady hiatra aminao avy hatrany ny heriny zany tenin'andriamanitra izany ary rehefa zay dia n'andriamanitra fitiavana firana fanampiny fahavalo-ambefapolo amin'ny anaran'i jesosy ary no makitsika ny salamo manao hoe misaoran'i jehova ry fanahiko ary zay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina misaoran'i jehova ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretiko rehetra izay manavitra ny aiko tsy hidina ny andavaka izay manarona famindram-posy fiantrana ahy izay mahavoko soan'ny vavako ny fahatanorako modindray toy ny any voromahery amen andriamanitra fitiavana tonikiratsika ety am-pendohana na dia ao anaty kasibosy aza mihira ho fiderana atrantsika hitan' jesosy ianao tao avy andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny mombana ety ka mihevitra ny mombana ety raha mifomaraina raha mifomaray raha izahay dia tsy afaka ambamanay amboanay ny fahasoavana ramaraine ramaray amibalika ny andronay ety hiaviany iniririni namandalo ety nukintanay tantanany kany vavaka vakatao zay mikololo samponaya izay ane atoky anao kana
maraina mibali nyandrunaeti numasua iaviyani iririni namandalueti nukitana hitantanani yani VAVAKA vakatau zay mipololo tampunaya iisa angeatokiana VAVAKA isika riavana voninahitra ho anao Andriamanitra lay masina indrindra lay tsara indrindra lay mahery indrindra lay ambony indrindra lay marina indrindra loloavinay atapony lohanay misotranao zay Jesosy fianoan'Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra tokoa ianao nomenany fahefanany an-danitra ka hatretỳ an-tany mpanjakany mpanjakany Andriamanitra Jehova tompony maro no anarany ary indrindra Jesosy ianao lay tompony tompo na iza nilaza azy ho tompo ambany no ianao zany noho izany ara Jesosy amin'ity ity raisy ny fanomponay raisy ny fijoroanay tsirairay avy ekeo ny fiazakazany reto manomponao reto hataovy misy hery ao anatiny sady fa matoy izy tonga amin'ity maraina ity misy zava-pohomana avy aminao ho azy tsirairay avy ary matoky fa ny fiasanao mahery vaika no milaza tokoa misy fahefana zay nomenao ny mpanomponao ary rehefa niteny ianao tokoa dia ho ianao hoe sitrany no marary avoainy demonia atsangany no maty diovy ny boka mahay zavatra rehetra ianareo amin'ilay mampahery ianareo fahefany Jesosy fa tsy fahefan'olombelona tsy fahefanay fa fahefanao Andriamanitra avy any an-danitra any ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no napotipotehina iny sy anandidina ny asa midevoly miala satana tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ity fotoana ity any an-davaky ny elo any afariny rehetra avy misy anareo tsy manana-anjara roana sy dorana miafy sosolo farany Jehovah Andriamanitra fa mahery Jesosynay manjaka eto Jesosy manjaka any tokantrano any mitoerana rehetra zay misy miantso an'Andriamanitra midira anao Jesosy araka ny herinao sy ny fahefanao voninahitro anao Jesosy matoky manana anao zay tompo miasa ianao ka tsisy masakana sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy mino atompo fa nyteny rehetra zay ho ambara zay ho lazaina zay hira fiderana zay rehetrarehetra atolotra ianao eto androany ho ankasitranao tahaka an'ilay anitra kasitrana natolotry ny mpisorona fa izay mino azy za tompo ankehitriny deo raisinao ny fideranay na dia tsotsotra ihany azy fa mideranao ny olo masina ny an-danitra midalakotrokotroka tahaka ny varatra mirondrona tahaka ny ranobe tsy mahay an'izany zay fa ndretikosa zay ampifaliana ampanetretena ampitiavana mindrana ny fomba ny anjely ankasitrao ary zay Jesosy fa hoy zay rehetra miredona amin'ny fiderana manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen mahazo toerana ianareo ry avana eny ry avako amin'ity anio ity moa dia fanatsika tsara hoe araky ny tapaka tamin'ny PTA 2021 entsika tamin'ny radio sy ny fampilazana maro isan-karazany dia ny procession mahakasika ny fanaovana finition ny tranon'ny dada sy mama no ataontsika androany mazava ho azy misy moa ny rakitra araky ny hoe fanatitra ny tena filaza azy amin'ny zavatra rehetra fa dia alohany ananaovantsika n'izany rehetrarehetra zany ary indrindra mba ahafahantsika tena mahatsapa hoe misy Andriamanitra miteny sy miresaka eto amin'ity fiangonana ity hatramin'izay ny nisiny hatramin'ny dinana avy any ambony hatramin'izay rehetrarehetra ny ainanao sy ny ainako ary dia androany izy mbola manakambara ndeha antso ny fanamasintsika ao anatin'ny tononkira anankiray izay efa haitsika daholo ihany anatin'ny boky ny firanan'ny fiderana any mola izy ary dia ira farandray mamonjy manao hoe fanahy masinao avy tompo aoka sy ho indray ny fonay aoka ny foko sy ny fonao tena ho voakasika mihitsy aza mieritreritra ny fony hafa aloha fa ny foko jerena ny fonao jerena haly ao anatin'izany antsoa izy ao anatin'ny feo anao ny feonao no ilaina fa tsy ny feoko fantatro tsara fa ao anatin'ny fiderana fantatrao tsara zany fa mandrodana
ny maizina sy ny matimaty rehetra mamelona an'izany matimaty zany Andriamanitra alohan'ny ten'Andriamanitra ary antsotsika ny fanahy masina toy ny voalohany dia refrain miveriny indroa dia mijanontsika tompo kasio indray ny fonay o kasio indray ny fona ary tsay aminay ny fanahy tsay aminay ny fanahy masinao toy ny tamy Pentekosta tompo midina ovay ny fiainanay ny fiainanay fanahy masino avisa mimiantso fanahy masino fanahy masino midina re fanahy feno iaho voaitro anao ny foko anjakao fanahy masino avia antsangantsika fanahy masino avi fanahy masino midina re fanahy feno iaho voaitro anao ny foko anjakao voaitro anao ny foko voaitro anao ny foko anjakao voaitro anao ny foko anjakao sotra Jesosy vavaka sika riavana Jesosy eo miandry ianao ary zay miandry ny teny avy any aminao mampahereza tompo mitenena fa voninkenao anao zay mpanomponao araka ny fombanao ihany no hiteneno aminay ny anaranao Kristy mahavonjy sotra raha io halleluia amen mazo toerana ianareo riavana manala rehetra ao amin'ny tompo amin'ny tian'io ity dia mamangy ny fanahy masina manao hoe ampaherezo ny oloko amin'ny Isaia 35 ao misy an'izay teny zay fa tsy zay no hotoriny ao anatin'izany ihany koa dia miteny hoe raha naheno anao tany amin'ny radio anykeo maraina zao vaninandro sy vanim-potoana iainantsika zao dia mahavery hevitra maninona hoe ka marina zany sa tsy marina maty ianina marary ianina zao nyteneniko aminao ny anaran'i Jesosy matoy anao mbola tonga eto mbola vonina iambina anao sy ary eo apela tana ny fiainanao tsisy maharombaka riavana zany Jesosy zany miaro anao manokana raisitsika nefa ny tenin'Andriamanitra androany inona ny sitrapon' Jesosy hojerentsika ao amin'ny Joela mpaminany hainao tsara io teny io Joela mpaminany asa zany page 4 fa asa fa makitsika matetika ve sa tsy eo amin'ny pejy fa 843 testameta taloha mazava ho azy misy an'ny Joela mpaminany toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo aoka ho fantatrao tsara fa rehefa mitarika ny mpanompon'Andriamanitra anankiray eo amin'ny fotoana anankiray dia tsy maintsy misy fiambenana indrindra miambina ny teny zay tokony holazaina sy ho ambara ny amin'ny fotoana tahaka an'izao mba hampahery ny olona satria mamana Jesosy ny mpiteny sy ny mpampita hafatra koa mba fahanana raha teo lasa aritsika Joela toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo ihany amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika ny teny manao hoe koa na dia ankehitriny aza ho Jehova
miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo ny tsiatsiaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa hamindra fo sy miantra izy marim-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Okay, tombo aminareo mandrakariva ry havana ny finoana zay aloha voalohany satria hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy anankiray zay tao amin'ny soratra masina mandehana ozy fa ny finoanao no mila manam-pinoantsika na dia amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho raisinao androany ihany aza. Betsaka ny tenin'Andriamanitra efa voaraitsika, efa niainantsika, notoritsika ary indrindra naparitakitsika. Fa mba mino an'izany ve za, mino an'izany ve ianao? Ny vanim-potoana ohatran'izao dia mampisaintsaina sy mampieritreritra mihitsy. Raha anina hony, vao omaly, vao ohatr'izao mampalahelo. Dia eo dia mampahery dia mifampahery eo. Za seninao matoa mbola tahaka an'izao araka ny teneniko hatrany am-pendohana teo dia hoe mila fampaherezantsika amin'izao fotoan'izao ry havana. Ataovy tena mahazo aim-panahy ianao na iza na iza mandeha mivavaka. Misy hery tafiditra ao anatinao ao. Tsy moramora ne zao tapenam-bavy zao e. Sepotra daholy. Mianka-piakarana ianao, sepotra. Mialatsiny amin'ny any ambony. Miakatra totohatra ianao, kanefa tsy maintsy apetraka. Tsy maintsy ozy tsy hoe tokony, tsy maintsy. Maninona ariny amin'izao tontolo zao? Manasa tanana amin'ny zelona, isa teteka ozy ny fiteny zay. Tsak. Kasy bosy. Ety ambony ety ka hoe tsy takonana fa vitanareo tsara niditra teo fa tsy maintsy manao an'ity. Ianareo eny mihira, sepotra sady sepotra anatin'ny mihira tapenana amin'io. Nefa tsy azo alana io fa raha vao mihira mafy ianao ka soronao io dia mipitika daoly ny ana dia misy mitana elo eo akaikinao io. Iny nefa ny tena tandremana. Tsy maintsy atao le izy. Ny elanelana, ny mpivady aza saranako. Le sarana tiako tenenina tsy hoe eto ny anankiray dia any ambony ray na ohatra zany fa eo amin'ny W dia etsy ndray dia ery anan'ny ery ndray. Ery ndray. Raha nisy W lavalava kokoa noho izay aza mbola elanelanina. Dia ozy izy le tonikira tamin'ny herintaona fa tsy dia nandeha intsony izy amin'izao fotoan'izao hoe ray metatra. Tsy maintsy atao zany. Mila nefa zasy ianao mitandrina. Inona ny tiana ho tenenina amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Miteny zany ny tenin'Andriamanitra androany ka tsy maintsy atao sa tokony atao. Zay le izy zay. Ndao tsika ny fotsika ny tsiaritsiaritsika ry havana. Ndao hiverina amin'ny Jehova, ndao hiverina amin'ny Jesosy. Fa tsy mora koa aloha io miverina io. Tsy mora io satria misy ambo-po vonoana ao. Misy ambo-po ajanonao tsy mety ty fa tsy maintsy manetry tena. Zay vao tafaverina. Ozy le andininy farany teo hoe manenina ny amin'ny loza ozy izy Jehova Andriamanitra. Mova tsy loza zao iainantsika zao ry havana. Loza daholy etsero. Facebook ho an'izay manao, radio, télé, ohatra ny sanatry mivava fa miandry fotsiny izandray hony. Io tsy hoe manamboninahitra ihany na manampahaizana ihany na mpitondra na olona efa lehibe na olona kely na tanora na inona. Fa za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy, eo amin'ny toerana ipetrahanao tsirairay avy io, na aiza na aiza toerana misy ianao, nahatra ny ampitany ranomasina aza fa miara-mivavaka amintsika. Eo no anatonako anao Jesosy, eo no hitahiko anao, eo no anasitranako anao, eo no mangiko anareo menakavy. Ary tsy maintsy tafita ianareo miaraka amin'ny Jesosy, fa tsy ho faty ny virusy, tsy ho faty ny zany ny aretina izany, ny anaran'i Jesosy. Fa miverina amin'ny Jesosy kosa isika, miverina amin'ny Jesosy, ndao hiverina amin'ny Jesosy. Raha manaiky ianao, raha manana an' Jesosy sika dia manana ny zavatra rehetra. Maro zany loha sa tsy marina? Ka inona ny zavatra rehetra tokony ho ananantsika? Fahasalamana zao ny tena voalohan-karena indrindra. Vao mikokoka kely na misy seposepotra kely na misy symptôme moa fiteny azy dia efa taitaitra ny olona na manakaiky anao aza sanatria.
fa tsy ho aminao mihitsy zany fa jesosy anakaiky anao foana ary tsy ala eo anilanao izy na amin'ny fotoana rehetra ninninona zavatra miseho amin'ny fiainanao jesosy anakaiky anao ho eo anilanao izy fantatry jesosy ny loatranonao sa tsy fantany na firy ny tranonao na firy ny isan'ny tranonao fantany daholo io misy rano zanak'ondry afafinao sa tsy misy zay le izy zay eo anatrehan'iny fantatr'andriamanitra ato tsisy haringana ato ny tokantranonareo rehetra tsisy haringana amin'ny anaran'i jesosy fa misy anjeliny jehovah mitoby manodidina ny anaran'i jesosy kristy velona avy any nazareta fa ekeo izy hoa ndao tsika araky ty teny ity miverina misy fifadikanina io zany tena mampitandrana ndray io so de izy nareo izy paster hoe mifadia anina ka tsy maintsy atao ny fifadikanina de ny fifadinana ratsy fifadinany fahotana satria so de noneo anao de reraka eo ianao de eo ianao lasa tsy mahazo hoe inina tsony tsy manana hery iny tsony fa manana fahendrenitsika miverina am' jesosy inona ny dikan'le hoe ny fonitriatriarina fa tsy ny fitafiana tsy gesta ivelany fotsiny ihany zay ny dikan'io gesta barriera ivelany fa ny ao anatinao manaiky fa raha vo mitifitra de va voaro azay jerenao dôly antiviral antizo ed makany pharmacie milahatra dôly lanony le mane lanony le zao fa misy tsy mety lany ity tenin'andriamanitra ty tsy mety lany ny heriny ary zay no mahatonga atsika tonga mivavaka ty am-piangonana pharmacie tsy mihidy ny restaurant tsy mihidy ny fiangonana ny tena pharmacie goavana indrindra ho an'ny fanasany tenany olona ny fiangonana ny tena restaurant ny fanahy tena goavana indrindra ka na inona ho kabariny filoam-pirenena raha riva ao an-tranonao koa no mbola afaka mivavaka mbola misy restaurant ny fanahy misy tranolay fianana marina zany sa tsy marina manana ny jesosy sika manana ny rehetra zavatra rehetra ny fahasalamana io asa fivelomana io riavako miteny aminao androany raha ao anatin'ny tonikira fotsiny asika zao manao hoe tsy toy zao ny fiainako jesosy raha tsy teo ianao hainareo zay tonikira zay zao mananao tompo famanananao de hoana ny toy niova niovany fiainako tompo tao amin'ny tsy nanenina tsy nane ninao ranandra ianao farany indrindra tsy ho toy izao ny rato riavana procession no resan'androany fa tsy maintsy vokisina n'olo ara-panahy raha tsy matanjaka ianao na ny procession raha tsy ho vitanao andeha ty aloha ty marina zany sa tsy marina fa rehefa ao anatin'io hoe AVC io sanatry ny vavany olona anankiray nikisakisaka mba te andeha ihany tsy afaka tsony tsy voabaiko aetse hoe ty ataovy an'izao hoe ty fa tsy mety alefa nkine fa mila manana an jesosy tsika manana an jesosy lay nanatriatriaratsika ny fotsika inavy ny fahotany tamin'ny hery ny heniko tsara miditra amin'ny fito moa any am-piangonana ihany de ny fanitsaka zany le programme tatisy tany fa enina itsara rehefa avy eo nanao hoe mila miverina mila mibebaka tsika ozy dada ray aman-dreny ka zany ny mahatonga atsika am'izao fotoan'izao hoe tsy maintsy triatriarina aloha le fo misy ambo-po be nge ry havana maha olombelona amitsika tsirairay avy marina aloha zany sa tsy marina eo ansampivady ara de misy zany mpianaka misy zany mpiray-tapo misy zany mpiara mivavaka misy zany fa raha tianao no ahitany zany fanasitranana sy ny fahombiazana rehetra zany triatriarina ny fo ajanony maha olombelona midira amin'ny ara-panahy misy kokoa ahitanao ny voninahitra andriamanitra zao zavatra zao ry havana no teneniko aminao am'ty manaraka ity tamin'ny andron' jesosy misy pilie ohatran'izao anatin'ny tempoly a 10 nisany to anatin'ny herinandro masina moa nilazana an'izany de misy karazany dôla fa eny am'ireny pilie sisisiny ireny a tsy hoe pilie natao ekinany ireny efa tonga ny toroteny de hoe eo de mody miankiny eo ianao fa misy fanatazany rakitra eo tsy rairay avy de misy karazany ty a atokana am'izao ty a atokana am'izao ty a anaovana an'izao ty anaovana an'izao
any amin'ny bokyny Daniel Rops moa misy an'izy le Jésus en son temps iny. Jesosy mitoetra eo anilan'ny fanatazan-drakitra. Hainareo tsara zay tantara zay a. Jesosy mitoetra eo anilan'ny fanatazan-drakitra. Inona kay nataony eo? Nijery zay rehetra mandalo. Fonosana milamba ohatr'izao ny tompona andraikitra rehetra FSM filazako azy sanatria sao dia misy mitovy fariseo sady seo ary mpanora-dalàna. Tsy atoko hoaniny zany. Fa rehefa tonga izy dia aseoseo sy aderadera. Fa ilay vehivavy manana tena. Fantatsika tsara. 2 pièces 7 ozy ny teny frantsay. Tsy nanana fa tsy farantsakely anakiroa. Tsy mba volamena akory, tsy volafotsy akory. Zany ny tena nalaza tamin'izany andro zany, tamin'ny andron'ny Augusto Kaisara. Nalatsany amin'ny fony rehetra sady nitomany izy, nalahelo. Tiany fiainako, omeko anao Jesosy. Nisy fotoana tadidiko tsara teto, ohatr'izao rehefa manolotra fanatitra, na anaty valopy nataonao, na ao anatin'inona, na ao tananao ao, inona midika an'iny? Ny fonao lolo mandeha aloha. Le fotsika tsiatsiarina nomenan Jesosy meloha ry havana. Mieritreritra ianao ny finition an-tranondada, ny fonao aloha alefa ao. Ny fo aloha no alefako ao voalohany. Manao an'izany zay androany any ambotro kely a. Andeha ho any mihitsy io ary tena anentana momba an'izany ny finition an-tranondada vao nanao pevitra raha zay omaly. Raha pitsotsika manao procession. Zay foiny ny olona tsy terena. Zay fony ny olona. Ekena fa mety misy hoe sahirana ohatrao fa iny fony ny olona iny. Lay fo zay no miresaka. Ny fotsika tsitsitra fa tsy ny fitafiana. Manome betsaka ianao, fantary Jesosy. Tohatry ny hoe manome kely, fantary Jesosy. Fa ny fantary Jesosy dia zao, hanonitra zay rehetra omenao izy. Hanonitra zay omenao izy. Ny teny zay nifidin'ny komity dia ny ao amin'ny tantara faharoa. Toko fasiviny andininy fahavalo ny tapany biny hoe hampitoetra azy mandrakizay. Teny momba ny mpanjaka Solomona izy io. Ary ny Genesis atsika tsara ny 12. Ilay hoe hanisy soa an'izay manisy soa anao. Ny foko aloha no alefako. Tady dio tsara fa Jesosy mahita. Ahona tsara hoe Jesosy mahita. Lay ataonao, lay ho arotsakao, lay fibebana zay efa nataonao aloha ary ho ataontsika izany rehefa avy eo. Manaiky fotsiny ny tena marina, manaiky zany ny teninao Jesosy, manaiky aho. Tsy atao zay hoe manaiky aho dia hoe tompo tsy haiko faly anankiray misy anankiray zay hoe tompo ekeko tsotro zao. Hainareo ve zany hira zany? Tompo ekeko ity antsonao fa nifotaky ny fahotako, fa nifotaky ny fahotako, no hitalaonao, no hitalaonao mba hialako tompo ekeko tsotry izao. Ino tsara ina dikan'izany? Ny fanekeko sy ny fanekenao dia midika fandraisan'i Jesosy ny foko sy ny fonao. Mandraisan'i Jesosy ny fanatitra zay ho arotsakao. Tsy manentana ny arabola nefa mampitsinjo anao ihany fa ianao mila vola. Ka raha s'investira ihany. Ny asan'Andriamanitra ny atao tsara fa io ny lakile, io ny secret io. Ataovy tsara. Dia hoy izany hoe ahoana le atao tsara pastera? Ny fonareo no triatriary fa aza ny fitafianareo. Maraparana ary havana satria ifonana moa ny amin'ny fandaminana rehetra fa rehefa vita ny mba antsara kely ny tenana eto dia tsy maintsy araka ny teneniko teo hanentana ny any am-piangonana raha teo ihany koa. Fa mino a ho fantatrao manomboka androany na ny dekonina tonga eny aminao aza rehefa le mitondra fanatazan-drakitra iny eo anila ny fanatazan-drakitra Jesosy. Eo akaiky ny fanatazan-drakitra Jesosy mijery ny fony ny olona. Tritritra ve ny fony zany mpanomboka zany? Sa ve eo anao vao mieritreritra Jesosy ay morakitra zao. Eo majinika. Atakalozy ty. Mba alefaso monsieur 20 000 ariary. Sarotra aminao ve zany? Fa hitanao na nasin'i Jesosy chiffre be dia be anirina zay omenao. Ho fantatra hoe le tranony dada sy mama. Tsy ny volanao ny fantatrao fa ny fonao. Ninona tsara hoe
tsy nivolako ny fantatro fa ninona ny foko aho ray aman-drenareo solotena n'Andriamanitra Mosesy tety ambonin'ny tany ary zay indrindra no maranako azy amin'ity an'ivitiry avana raha tsapanao fa na fomba fivavaka asika mialatsiny ary anonona an'izay hoe fiangonana misy atsika zay mivavaka anankiray tonga dia ohatry ny fivavaka izy adoly vo miteny fotsiny vo miresaka voninahitra ho anao Jesosy tonga dia miratra ny sasany tena aizy nareo mivavaka ka marina zany sa tsy marina e nareo ke tsy isy hitako hoe me mihitsy narezako zavatra tapenana an'le zavatra fa le feonareo sisa eny ny fotsika no andeha triaritsika ry havana mino afa hampitondra-mbavaka tsika amin'ny fotoana rehetra na tsy hitanareo azy zay na tsy hitanay azy nareo Jesosy mahalala nareo tsirairay avy ho Jesosy hoe fantatro ny ondriko fantatro ny feony zany ny feon-dranony ny nazy ao le teny le feo gadradraka iny amin'ny pasteur tately zay alalany Jesosy anao mihitsy io enao io karaha ny fonao ny triatriarinao fa tsy ny fon'ny hafa misy ny sasany zay ny tena maolana triatriaro ny fonao nefa ny enao aza vato mampisaintsaina ny ten'Andriamanitra nefa mampahery ihany koa mino a fa azo hery anareo amin'ity an'io ity andohalika tsika rehefa avy eo hivavaka ary hitondra ny tenantsika anatrehany Jesosy fantatro androany misy fanazy eo torotoro sy mangorakoraka ao androany dia ho Jesosy hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina mandrakizay ho tahinane ianao sy ny ankonanao na eto an-toerana na ny ampitany ranomasina na izy na ny province na zany iza toerana misy anareo na dia tsy mifankahita tsy takatry ny tananao fa takatry ny tanan'i Jesosy ilay tsy fohy fa tsy hitany masonao fa hitany mason'i Jesosy ilay miteny hoe hojereniny masoko ianareo hanasoa anareo azay ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho anareo ny fitahina sy ny fahombiazana fahasalamana feno ezy tanjaka mandrakizay sotra Jesosy halleloia amen hoy ny tonikiratsika ary tondra ny tena tsikitsika zao a dia misy an'izay tonikira zay hoe atolotro ho anao aitsika ve zay ho ataontsika zay a eo ampipetrahana aloha dia rehefa hoza hoe mitsangana am'izay dia mba mitsangana mino afa hoeninareo ny teniko fa rehefa mihirinareo dia tsy heniko tsony ny microko a dia ao anatin'ny refrain a ndao azy wanao andriama nitro atolotro ny tenako rehetra ny te ataovy eo mitratranao ny tananao omeko anao varo tsy mifody varo tsy mifody ody ritompo raisore rasitraka tsangantsika rehetra mba raisore mba na tsy mendrika azy so na tsy mendrika aza mba hoanao mandrakizay mba raiso na tsy mendrika aza mba hoanao mandrakizay aoka andohalitsika riavana hivavakitsika am'izao fotoana zao Jesosy io manoloana ny azo fijalianao zay tsirairay avy ankehitriny ny azo fijaliana no isian'ny famonjena ny azo fijaliana no nisy mpamboiazana ny azo fijaliana no nisy mpiainana ary eto amin'ny azo fijaliana no isian'ny famelan-keloka sy ny famindram-po lehibe mandohalika izay Jesosy mitondra ny tenanay tsirairay avy mitondra ny fonay zay Jesosy io mibebaka zay satria ratsy daholy tsy misy marina eto na iray azy fa ankehitriny miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao zany mahatonga anay Jesosy ny fonay ny tiatiarinay matahotra anay zay Jesosy satria zany maha olombelona
ndraindray aza ho ambadika any amin'ny voisin rehetrarehetra any, misy marary, misy ambulance tonga, misy maty aza. Fa zany ny teninao, na dia isy arivo lava azo akavianao, na dia isy ray alina azo akavananao lavo hijery maso fotsiny, ataovy mino an'izany zay, kanefa ataovy miverina aminao zay. Bebaka aminao zay fa ratsy zay Jesosy. Nanompa olona ne zay, jangajanga daholo, mpandainga, mpiatsara velatsy, tsy mino. Ary indrindra Jesosy, ny asaninao aza ndraindray ambanin'ny zavatra, ndraindray zay to par intérêt, ndraindray zay to hitanao daholo zany na dia misy andazy, fa tena tonononay ao anatrehanao zany Jesosy. Ifonana aminao Jesosy malala, ifonana tanteraka. Ako diovinao zay Tompo, hatramin'ny zaza hatrany am-boka aza, ny zaza voaminaono, ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe, ny ray aman-dreny. Indrindra Jesosy, zao fiangonana misy anay tsirairay avy eto era Madagasikara, eran'izao tontolo zao, vonjeo Jesosy, vonjeo fa mpanomponao zay, araka ny teninao Jesosy, fa mamindra fo sy miantra ianao, maro-po sady be famindram-po, manenina ny amin'ny loza be dia be ny nataonao tao amin'ny soratra masina. Fa rehefa naditra ny olona, rehefa tsy nino ny olona, dia nalefanao na ny arety mandringana na zavatra rehetra. Ka ankehitriny Tompo, avao manokana ny mpanomponao, vao ny lefitra ny lohalikay, dia indro anao fa niondrika dia nijery hoe io le mpanompoko, ny an'ny mpanompoko zay efa nofidiko ianao, tsy ho ariko izy. Mandrakizay, mandrakizay. Raiso ara Jesosy ny fiverenanay, raiso ny fifonanay Tompo, jereo isam-baravarana isa-tokantrano dôly, haniny tsy salama, na ao tokantrano na any amin'ny hôpitaly, na aiza na aiza toerana misy amin'izao fotoana zao, any amin'ireny toeram-pandraisana ny marary rehetrarehetra reny Jesosy malala, atsoro ny tananao, avao mpanomponao, zay miantso anao mihitsy ho fantarinao Jesosy, fa zay miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena. Eto zay dia miantso amin'izany, miantsoantso zay Jesosy, aoka hiteny anao mangina mitsara. Na virus iny, misy virus be dia be nge Jesosy miseho zao hoe entanay sy heninay, tsy ho Covid io ihany, fa misy an'ireny vallée de rift, zavatra be dia be. Fa zany rehetra zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, inonay zany, tsisy ahakasika an'ireto mpanomponao reto. Ka ianao nanome fahefana Jesosy, zany no androanay ny devoly amin'izao fotoana zao, zao famantaran'izao no anarak'izay mino ianao, hamoaka deminy amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany, hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny, mahay zavatra rehetra amin'ny anaran'ilay Jesosy mampaherana ilay tianay, koa ny fahefan'i Jesosy ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, no napotena ny virus rehetrarehetra, ny aretina, tsy fisina, ny fomaloto, dadarabe, kalanoro, zazavavin-drano, ny vazimba, firongorongo satana rehetra, davaky ny jelona, tsy manakely, tsy manam-pahefana ozy ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, alina re satana ndavaky ny jelona, kadimy rehetra, tsy manananjara, tsy manakely, potika, levona, rava, kilo, rehetra, doro, any Jesosy reo, any Jesosy, dolo ny olona rehetra, zay mino any Jesosy, potika sy levona fa avalony zanak'Andriamanitra, voninahitra Andriamanitra rery any, atafio ny hery Jesosy, ampidino ny herinao Jesosy, ampidino ny fanamasinao Tompo, voninahitra Andriamanitra rery any, matoky ny herinao zay Tompo, matoky ny fiasanao zay Jesosy, fa masina ianao ary mahery, dia fitiavana ianao Jesosy. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Ny feo mpanomponao Jesosy, dia solo ny feo anao, ny tanany mpanomponao Jesosy, dia solo ny tananao, ny maso mpanomponao Jesosy, dia solo ny masonao, ka inoko zany Jesosy, hanakerana mpahefana, midina amin'izay fanamasina any anatin'ny fiainany tsirairay avy, any anatin'ny lalan-drano mpanomponao tsirairay avy, any anatin'ny taolana, ny vanitaolana, ny nofo rehetra, hatrany atapindokatra any paladi Jesosy, hatanjao manokana mpanomponao, ary avao izy, dia lazao amin'ny amin'izay, fa vao niditra izy Jesosy malala teto amin'ity efitrano masina ity, tany ambavady, dia fa nanoroka azy ianao, dia naniray azy ianao, ary dia ianao mihitsy no niteny aminy hoe za rehefa tia dia tianareo hatramin'ny farany, hatramin'ny farany. Sotra Jesosy, nizaniza mandrehany zao vavaka sy ny teninao zao Jesosy atamin'ity anio ity, dia mbola hitenenanao ihany, mety mifindra ny tendrombohitra, mety mihetsika ny avoana, miala ny fitiavan'ny olona, fa raha ny fitiavako Jesosy sy ny fanekeko tsy tsoka mandrakizay, mandrakizay ho amin'ny tsirairay avy zay tonga eto, amindrindra ho an'ny mpanomponao zay maheno Jesosy io, fifalianao anay mbola mandre ny teninao, tsy olombelona ho enao, ka ho tofo aminareo mandrakizay, fa nony amin'ny anarako dia ho no nikondray ny fahatezerako ny aminareo tsirairay. Sotra Jesosy,
mideranao zay mbola hanompo anao zay ary atafio anay tsirairay avy ny hery dia nihery ny fanahy masinao zany misaotra jesosy miara-mihiky zay tompo miaraka amin'ny davida mpanao salama ohatrany arakehitriny manao hoe sambatra ny olona zay voavelany ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy isain'ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra raitsyto mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zany lahy tokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgine nijala raha nanapaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsytoa avy any ny aviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masinao fiangonana masina manerina zao tontolo izao fiombonany ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen mamin'ny fokory Jesosy ny famonjena zay vitanao ary dia ankehitriny manolo tena ho anao andininy voalohany any valopolo amby efajato Mamini furi Jesosy ny famonjena zay vitanao niady soko ny navelanao hoe niady soko navelanao tena afaka mandraky liberté absolue dikan'izany Jesosy malalo mpamonjy soa atolory azy indrony haiko raisoanao velokano Jesosy velokano vonokanao zay sitraka sotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen mahazo toerana anareo ry havana mahireza samita in'Andriamanitra doly dia eo nampifaliana indray amin'ny fotoana manaraka dia etiam-pamaranana dia miarabantsika rehetra tratry ny taona satria zay voaniona tamin'ity taona 2021 ty tahiny Jesosy doly tompoko tahiny Jesosy ary Tsika tompoko angavina mba hitsangana ny sekolady rehetra sy ny mpampianatra sekolalady ataontsika ny raha 3:20 andiny voalohany any sy mifimbinao Jesosy ka tonga indray zay amin'izao dimy sekolady zao tompo angataka fananao masina Jesosy mitoetra ty anatiny tsirairay aby
mba ho mpiaino mpakato fa tsy mpiaino mpanadino. Saotra Jesosy. Amen. Petraka atsika tomboka. Raisitsika ny baibolitsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 20, andiny 12. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Manaja ny rainao sy ny reninao mba maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Amen. Ity teny ity dia ankizy dia baiko nomeny Andriamanitra antsika mba hanaja ny ray aman-drenitsika mba hahazoantsika fahaela velona. Eto anivony manoloana an'izao arety mandringana coronavirus izao eto amin'ny firenentsika dia ny filohantsika miteny amintsika manome baiko ho an'ny ohatra ny amin'ny ankizy mba tsy hianatra dia ho any am-pianarana anisany anatin'ny fahamenana ara-pahasalamana zany. Tsika zany tokony hijanona any an-trano fa tsy handehandeha na hivezivezy eny an-dalambe. Ao an-tokantrano zany tsika ray ankizy dia manana ray aman-dreny zany tsika. Ray aman-dreny tokony ekena teny manaja ny teny dada sy neny. Tokony tsy handeha voaboaka zany tsika fa hijanona ao an-trano. Ao tsika mamerina ny lesona, mivavaka. Rehefa miteny dada sy neny manasa-tanana dia manasa-tanana tsika amin'ny rano savony. Ajaina koa ny elanelana ray metatra tsy fampiarahaba amin'ny tanana zany tsika. Dia eo anatrehana zany koa tsika rehefa miteny dada sy neny hoe tokony mihinana legioma zany ny ankizy dia hohanitsika zany satria mahasoa antsika zany hoentina iarovana ny arety mandringana. Eo anatrehany fiangonana ray ankizy dia tsika koa manana ray aman-dreny. Ray aman-drenitsika dia iza moa? Dada ny ray aman-drenitsika. Dada nampitondray ny saosafatra ho antsika zany. Dia tsika zany ankizy, zoky, zandry, ray aman-dreny tokony hanaja sakatoa ny teny ray aman-drenitsika dada n'Andrianatoandro na amin'ny alalan'ny fibebahana ny vavaka fisotroana rano Jesosy satria fiarovana mafy antsika zany manoloana zao arety mandringana zao. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Saotra tompo. Amen. Dia mbola ho ampitomboina ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tombotsika. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tsingeritaona rehetra tsika na naterana na inona tsingeritaona teo amin'ny fiainanao. Ao anatin'ny hira 20 ny andiny voalohany ihany dia hitsangana daholo azy rehetra nanana tsingeritaona nandritra n'ity herinandro ity tonga dia mitsangana avy hatrany tsika rehetra izay nanana tsingeritaona. Rabatsika rehetra izay manana tsingeritaona bona anniversaire ho tahiany Jesosy hatrany. Tany atokantrano tany mety efa nisy nanao fety nisy ny fanomezana fa misy ny fanomezana lehibe atolotry Jesosy ianareo amin'ny alalan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany. Raiso ny baibolitsika ao amin'ny salamo 20. Salamo 20 ny andiny voalohany fa efatra ary ny fadimy tapany be
nokadô tsara tare omeny jesosy ianao a ary tehirizo zany ten'andriamanitra zany a oentinao indray amakivaky a amin'izao taona manaraka zao amin'ny anaran'i jesosy manao hoe iainanao ane jehova miandro fahoriana hitondranao any amin'ny avo ane ny anaran'andriamanitra jakoba anome anao araka ny fonao ane izy ary antanteraka ny fisainanao rehetra ho tanterahan'i jehova ne ny angatahanao rehetra amen iara hitsangantsika rehetra hivavaka ho anazy ireo voninahitra ane ho anao reriany ry andriamanitra ray zanaka fanamasina misaotranao zahay no ny fitiavanao ny famindramponao ny fitatananao satria raha tsy teo tokoa zany tananao ny tantany zany a tsy natratranyzany tsingeritaona zany zahay mitsingerin''androany ny taona maro samihafa eo amin'ny mpanomponao tsirairay avy eny jesosy a misy ny tongeto nefa mety misy koa ny tsy afaka ho tongeto misy any tokantrano misy mety marary misy any amin'ny toerana maro samihafa any fa mifantatra dia zao hoe ampy mizara ny fahasoavanao mangataka aminao zay mba hijery any tsirairay avy amarininao ny teninao teo fa nininna angatahany nininna hotonono ny vavany zay rehetra fantatrao fa mahasoa sahaza ao anazy a dia mba homenao anazy zany indrindra jesosy angatahana manokana aminao a ny fikasihanao anazy ny fanatrehanao ny fiainany ary ny toeranao mandrakariva eo anilany a amakyvakiny indray a an'izao taona ho avy manaraka rehetra izao mahatoko zay jesosy fa tsy hitsoka ny teninao tsy hiala ny fanekenao fa le kadao nomenao anazy androan'ny teninao a ho amarininao zany dia apetraka efeny eo ampelantananao eo ambany elatrao eo ambany fahasoavanao ny fiaina mpanomponao tsirairay avy a ho tsapany fa hainao ilay andriamanitra tsy mandao tsy mahafohina mahasaraka azy ka raha ho avy ny taona amin'ny herintaona tahaka an'izao a mbola hiverina indray izy hideranao ankalazanao amin'ny anaranao jesosy ilay zokinay malalanay a no angatahanay sy anaovanay zany vavaka zany fa mivonahitra kosa dia ho anao reriany amen miara mipetraka tsika toko zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana any tanterahantsika ny tatitra arabola momba ny vola azo a nandritra iny herinandro iny tomahazatra teo amin'ny ezaka ho amin'ny fananganana ny tranony dada sy mama toy izao zany a ny voady voaray rehetra tamin'ny alahady a tamin'ny fito tamin'ny folo tamin'ny rora sasany a dia 3 950 000 fmg ary tao amin'ny pasteur Marcelin a dia 150 000 fmg ny fitambaran'izay a dia 4 100 000 fmg ary araka ny efa nambara teo a sy ny efa endritsika dia aminatin'ny fandaminana PTA no tanterahana zany hoe programme de travail annuel no tanterahana tamin'ny herintaona dia amindroany no anatanterahana ny procession ho an'ny ezaka ho mifamitana ny tranony dada sy mama milohan'izany anefa dia tsara ihany ny mampafantatra atsika hoe manahoana moa zany tranony dada sy mama zany zay elatsiny ho atsika ty amin'ny farany ambany fa tsy afaka ny ahita ny momba ny tranony dada sy mama isika fa ho atsika any manomboka amin'ny première ny deuxième ny troisième ny quatrième hatrany atokantrano hatrany amin'ny FB rehetrany dia mahita hoe manahoana moa ny tranony dada sy mama amin'izao fotoana izao zay mandeha izy amin'izao ora izao zany miaraka amin'izany fitenenana izany raha ny tranony dada sy mama zany nofitinina satria tsika misy tsy mahita dia ny carreau rehetra manomboka any amin'ny première deuxième any amin'ny troisième dia vitsivitsy sisany tsy vita zany hoe ny antony tsy avitany izy ireo dia miandry fandaminana eo amin'ny resaka momba ny plombier dia ho apetaka daholy ny any amin'ny resaka mural any amin'ny douche ny eo amin'ny akoatr'izay ny resaka plomberie dia efa presque vita kelikely koa sisa fa eo amin'ny famaraparanana momba n'izany ny manaraka hoe zahantsika ho atao zay efa mifampiresahana tamin'ny dada nentina omaly efa valide ny dada maly ny société dia anatanteraka ny eo amin'ny resaka momba ny varavarakely ny varavaran'ny dosy ny amin'ny resaka aluminium rehetrarehetra
dia ho alefa amin'ny herinandro iny ny commande rehefa natao ny fampitahana tamina société be da be tamin'ireo olona tato anatin'ny fiangonana zay nanolotra hoe tia nitolotra nataonay dia rehefa natao ny araka tamin'ny data vita maly ny validation na menydray aman-dreny ho alefa amin'ny herinandro ambony iny ny commande momba an'ireo resaka faravarana alu rehetrarehetra ireo efa mandeha koa efa vita ny terrassement leo ambany eo ny amin'ny resaka parking efa vita ny resaka mandeha ny resaka fosy zany hoe any amin'ny varavarana efa alasan'ny commande dia mangataka zany ankehitriny tsika koa ho atsika rehetra zay men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fanaovana ny grille de protection satria misy ilaina grille de protection dia afaka mba miantsona manantona ny komity hiditra koa tsika eo amin'ny resaka fandokonana izany trano zany dia raha ohatra ianao manana fanomezam-pahasoavana na manatanteraka an'izany dia mangataka tsika mba hiantso ny komity hanantona na ohatra renao ka hoe manana loko na mpivarotra loko na vonina nome koa ianao hoe zay amin'ny loko zay amin'ny vy anaovana ny grille de protection na mbola misy afaka omenao na ny appareil sanitaire rehetrarehetra dia raisina tanandroa zany tompoko mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany dia manantona ny komity tsika na afaka koa miantso ny telefona 03311 257 75 03311 257 75 mora adinonao numéro dia afaka manantona ianao ny tony amin'ny fiangonana na miantso madame Saoly dia afaka manome antsika ny vaovao rehetra mahakasika an'izany ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mandeha daholo ny asa mandeha ny fandaminana rehetrarehetra mila foana ny fitrotrotsika rehetra mbavaka mba hatateraka aingana vita aingana zany asan'Andriamanitra izany ampahafantarina antsika etona fa ny asa eny dia mandeha foana isan'andro miasa ao anatin'ny trano daholo ny mpiasa manatanteraka ny asa rehetrarehetra tanterahana eny ny fitambara ny vola rehetra sisa any amin'ny banky amin'izao fotoana zao dia tsara ihany ny mampafantatra antsika hoe manahoana moa ohatrinona mbola vola any amin'ny banky dia mitotaly 132 626 228 ariary na 663 131 140 FMG zay tiavatsika mafy be amezatsika voninahitra an'Andriamanitra ataovy mafimafy ihany ny teakao fa raha manontany ianao hoe inona ny antony teafana amezana voninahitra an'Andriamanitra dia zao no teneniko anao hoe mandeha foana ny asa ao mandeha ny vola fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tsy mety maninona tsy mety ritra zany ary minitsika fa ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana amatsy an'io mba ho feno tokoa zany ho vitaingana ho fifaliana ireo ray aman-drenitsika ireo dia ho tokanana ampifaliana izany ankehitriny-tsika dia iroso anatanteraka ny fanatitra ho tanterahantsika dia indroa toy ny mahazatra aloha ny kitapo menamena sy ny kitapo mangamanga ary rehefa avy eo tsika dia anatanteraka ny procession mety hiteny ianao hoe efa io ny vola ka inona ihany mbola ho tedaviny fa tsara mampafantatra atsika fa na ny tomba mbidy ny anatanterahana fotsiny ny resaka eo amin'ny varavarakely eo amin'ny aluminium dia mitotaly any amin'ny 74 millions d'ariary 74 millions d'ariary ny momba entina anaovana ny alu akoatran'izay mbola anaovantsika ny fandokona ny reste momba ny tohatra dia mbola misy ny volaolantsika momba ny granita ary ny ao amin'ny rez-de-chaussée zay ho tanterahantsika koa ny grande salle ngeza be ao amin'ny rez-de-chaussée zay ho atao granita koa ny ao fa tsy carreau dia mbola ao anatin'ny vola mbola tsisy voaloha daholo zany dia mbola mandeha ny fandaminana rehetrarehetra momba an'izany ho anao zay manitikitika ny sainao tsy maninona mihitsy raha eo amin'ny resaka hoe manaona fandaminana ara-bolany ao amin'ny komity manasa anao zahay manatona ny komity raha misy ahatra tiana nytaninao na misy ahatra tsy mazava aminao momba ny resaka ara-bola na makasika momba zany tsy midika akory hoe ianao tsy mahatoky raha dia anatona anay fa afaka manatona ny komity dia atolotra anao reo tompona andraikitra rehetra ara-bola ao anatin'ny komity anazavanao ny fitantanana rehetra momba an'izany
makasitraka tompoko anatateraka ny fanatitrytsika izao ataontsika aloha ny fanatitsy voalohany sy faharoa taditio fa zay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra. dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivany fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Kristy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ampifaliana indray ny arabanantsika rehetra na tratra izao alahady andro ny tompo izao sady andro anaovantsika ny fanafanatitra ho fanampiana ny fanatanterana ny tranony dada. Toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika filazana. Ilazana Madame Rahaja Solalao mba handalo amin'ny biraon'ny fiangonana fa misy ilana azy maika. Toy izao ireo zanantsika iroso amin'ny fanamasinana fanambadiana. Ramatoa Raharymalala Hélène, Andriamatoa Andriarymalala Raymond, Ramatoa Razana Miadana Florine Nandany, Ramatoa Razana Jaodety, Ramatoa Razana Drina Helette,
Andriamatora Andriamanana Jean-Luc Ramatora Zafindrafara Entso dia afaly mampandrefana masinana ny fanambadian'ny zanany Andriamalala Mamiery Natenaina sy Randriamanana Riantso Mario izay atao ny asabotsy fa 4 volana avril 2024. Randriamalala Maefa So Eritsina Jaki sy Randriamalala Hantatina dia anao ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo ny asabotsy fa 4 volana avril hoy ny rainy Randrianasolo Jean Pasteur sy Madame Ramanandraso Célestine ary Andriamatora Kotondrina Jean Paul sy Madame Razay Arsonirina Marie Odette. Andriamatora Andriambololon'ny aina Hajanirina Jean Sylvain sy Ramatora Ravolamianta Haingotina Andany Andriamatora Ramboazafy Andriamatora Manatso William Ramatora Razafiniera Rodolphine Ankilany dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Randriamiaja Zolalaina Honora sy Ramanatso Haingotina Rodolphine izay atao ny asabotsy fa 4 volana avril amin'ny 12 ora. Andriamatora Kotoarso Ramatora Faraso Aimé Ramatora Rasoa Manarivo Miriam Mandany Ramatora Elnor Miriam Andriamatora Marsandratana Davida Ramatora Zafindramanana Marie Mathilde Akelany dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Tovaromanana Santatra sy Ramarsandratana Valso Tokofaniry izay atao ny asabotsy fa 4 volana avril 2024 izay mahita ny tsy mamety ny anamasinana izany fanambadiana izany iangavin'izy anantona ny mpitandrina mialohan'ny fotoana voatondro satria efa vita ny fanaterana ny fanatitra dia ho atao fidirana amin'ny fanaovana ny possession voarosoana ny famakiana ny toy ny rara. Anatanteraka ny procession-tsika mialohany anaovana ny procession dia raha-itsangantsika no ny hira fa 7 ambokira fiderana movita ihany ve ty adidy lehibe any andininy voalohany ihany. Movita ihany ve ty adidy lehibe izay napetraky ny Tompo Jesosy. Dia tokoa izay ankehitriny andeha tanteraka ny asana andranao anay araka ny teninao teo dia ho atolotra ny fonay ray sy tompo mety maloto mety amin'seho amin'ny endrika maro samihafa ary izay nomaninay atolotra amin'ny fo dia mino izay fa lehibe eo anatrehanao zany ianao no ampitombo an'ireny ka mba ho vita somatsara ny trano ray aman-dreninay mba ho voninahitra ho rery ihany voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia manatanteraka ny procession-tsika. Hotohizana ny famakiana ny raharaha. Fisaorana ny vadiny Rasoa Arnovelo Serafina ny zanany
ny zafiny ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana sy fankasitrahana feno anareo havana tapaka sy namana mpiara-mivavaka ny radio fiotazatsoa izay tonga nytoditody nanontrona nankahery trotroam-bavaka ary nanoana tamin'ny namoizanay ny hava malalanay rakotonindray George na idada George. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amalifitrianareo rehetra ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratrantso noho ny hafenondrano be loatra. Nalevinaza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolapo ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 73:26. Fisaorana ny zanany ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana etona ny mpitandrina sy ny fiangonana ny taninanandrano, ny fifoazana ny firaisan'ny sapana taninanandrano, ny chorale foibe ny promotion Jéhovah ny toky tamin'ny fitiavana izay nasehony teo amin'ny fampaherezana noho ny fodimandry ny rasoambelon'oro malala lalao Celestine dia Andriamanitra hamaly fity tompoko. Nisy nanolotra fararakitra avy amin'ny fianakaviany tompoko lahy rakotondray George vola 3 alina ariary. Dia Andriamanitra tompony fampinonana tompoko no balsamana sitrana ny fery rehetra noho izany fahoriana izany. Hiditra ny famakina ny voady masina isika izao. Ireo voady efa natolotra tany amin'ny radio. Apafolo misotranao ao Jehovah Andriamanitra ray fa mbola nomenao tombonandro fahavelomana fahasalamana tanjaka hery koa ity aho manolotra ny apafolo ny tamin'ny pensionko vola 45 000 ariary na 225 000 francs anaovana ny tranony dada sy mama koa raisy tompo fa tena vokatry ny foko mangataka vavaka avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Fanjanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany Isaia 45:11. Misotranao Jesosy fa namaly vavaka ianao aminazahoany zanako maro-boninahitra koa ireto ny voady masina 1 170 000 francs izay mitsinjara ho toy izao 600 000 francs fandraisana anjara amin'ny tranon'ny pasteur Dadarandrina Toandro Menakavy, 500 000 francs pasteur Ambanivohitra, 70 000 francs W ny fiangonana misaotra Jesosy malala. Iroso kosa itsika izao amin'ny famakina ny voady masina izay voaray amin'izao maraina izao. Misaotra Jesosy iny sombony vola omena ianao 12 000 ariary finition an-trano dada sy mama misaotra Jesosy. Misaotranao Jesosy fa mahatratra indray ny anniversairako androany 18 avril ranary veloliva solomboninkazo 5,000 ariary ho fampiaingona ny altara masina mangataka ny irany FFPM 579. Akasitraka fa tsara ianao mifona Jesosy fa izao indray vao manolotra andraki-pisaorana ho anao hambinao miasa fivelomanay hitay anay sy ny ankohonako anenao manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny dada tsy misy soratra 9,000 ariary. Misaotranao izahay fa noho ny fitahinao anay, misaotranao koa izahay fa mbola velona trapanojena mamindrafo aminay ry Jesosy malala fa tsy tanteraka izahay manolotra ity apafolo karena ity izahay ho fisaorana anao noho ny fitahinao. Raisy Jesosy fa vokatry ny fo mba taio mandrakariva ny fiainanay ry Jesosy malala vola 42 100 ariary 21 100 ho an'ny tranony dada 21 000 seza en première étage vola 20 000 ariary omena ny mahantra. Jesosy io misaotranao ao niaro tamin'ny aretina midera sy mankalazanao manolotra ho an'ny mahantra vola 2 alina ariary. Misaotranao Jesosy noho ny fitahina ny fahasoavana rehetra nomenao anay indrindra tamin'ny asa izay nomenao ahy. Dia ity Jesosy ny apafolony karamako entina amin'ny tanany tranony dada dia mangataka aminao Jesosy mba ho afaka toka sy ny ditra ny dadanay vola 22 600 ariary. Solomboninkazo Jesosy misaotranao fa feno 5 taona tamin'ny 14 avril teo hitsiferana. Taio Jesosy mba ho zaza endry ao aminao ity solomboninkazo 9,000 ariary. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany misaotra ny Jesosy fa narovany tamin'ny aretina sy ny tahiny arabola noho izany faly manolotra vola rakim-pisaorana ho azy ho an'ny tranony dada 2 alina ariary rakitra an-trano 5,000 ariary. Misaotra Jesosy rakim-pisaorana 5,000 ariary. Voady vavaka fangatana fahendrena. Jesosy sakaizan'ny mpanoto ny herinao mahagaga irery ihany no ahafahanay manao izao fangatana masina loatra izao.
mba mamindrafo aminay mba omeo fahendreny izahay anoendranay miaranofo mba mahery vaika loatra ny fankatiavanay manomboka an'io dia hiaraka iverina anompanao amin'ny tahotra sy ny ovitra izahay mba hahafaly anao jesosy fa velona sy mahery ny teninao tao arinan'ny pasika ireny amin'ny fofeny fitiavana sy ny fanetretena no anoanako ilay olo-tiako amin'ny asa fanomponanao jesosy manolotra vola 2 procession 50e dada mangataka vavaka jesosy io mba omeo fahendreny izahay mangataka hira risakaizany mpanonta jesosy ami'sotranao ao fa mbola mitay sy niaro anay na dia tsy mendrika aza ity jesosy 40 000 ariary ho an'ny asanao dia misotra tamin'ilay fiara vaovao manefa ny voadiko amin'i jesosy ao no ny soretra nataony tamiko sy ny ankohonako mbola apetraka ao tananao jesosy ny fiainako ny asako sy ny fianarako ary ny asan'ny zanako dia mba tahe jesosy ny zanako any amin'ny versailles ma France misotra betsaka jesosy manolotra vola ray alina ariary anaovana ny tranony dada tahio ny fiangonana FPVM jesosy mandrafo amiko misotra noho ny fitahinao isan'andro esoro ny trosa ny arety mandringana misotra jesosy homeo fahendrena ny malagasy rehetra hanajanao manolotra vola 10,000 ariary homena ny dada filohan'ny FPVM na dia efa mbiatompoko ny anao ny fanekena amin'ny Jehovah-Andriamanitra ny Israely mba hiala amintsika ny fahatezerana amin'ny rehetra ampafolo-karena ray alina ariary jesosy io vonjeo ny ankonako rehetra mamindrafo amin'ny dadako sy trano izy ahirato tsara ny masompanahiny atolotra ho an'ny pasteur miora sy ranto piasan'ny radio injato piasan'ny radio ary izao efa nanao hoe fa ataoko isanjanako ianao Jeremia 3:19 misotra anao izay jesosy zoko malala fa feno heritaona androany volambeny 10 avril 1 andria mahefa lalaina natolotry ny avo kezia mangataka fahasalamana sy fahendrena avy aminao izay avy ho an'ny kezia jesosy malala voninahitra ho an'andriamanitra irery any misotra jesosy zoko malala manolotra vola 10,000 ariary voninkazo ny altara misotra anao jesosy fa vita soamantsara ny tranontsika tany andray sora apetraka aminao indray ny olona hanofa azy iny jesosy misy vola kely mba hoentina hanampiana ny fanamboarana ny tranony dada sy mama 2 alina ariary misotra jesosy vokatry ny tapita Nehemia 3,000 ariary dia toy izay indray ny voady masina voaray teto ambany 7,000 tao amin'ny premier étage 4,000 tao amin'ny deuxième 7 tao amin'ny troisième 4 tany amin'ny quatrième 9 mitotaly 7,000 manamarina mandrakarivo zany fa miasa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toeran'izao ilay Andriamanitra tompo itsika voninahitra teo azy rery any amen. Anatanteraka hira isika mandram-pavita ny procession ao amin'ny premier étage ho toizantsika ilay hira teo ny andininy faharoa no ataontsika ny fahaizana vare tsy anananay are fa ny afatra ao ihany no lazaina. Fa ny afatra ao ihany no lazaina fotsavava izahay kely hery tsy mahay ny fanahy masinao andrandray raha eo imasinao sy izao tontolo izao nefa ny anaranao reharehanay izao ka ny voninahitra ao mombanay Jesus,
mifanatitra dia iara hitsangantsika rehetra nolotra mifanatitra amin'ny hira mahazatra antsika mamikondrindra Jesosy. Jesosy io reny ny vokatry ny fonay a natolotray tampitiavana ho anao a raiso ankasitra ao a mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany aleluia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen ara hipetrakintsika so tsika dia hiandry a any dada anatanteraka ny vavaka farany a sy ny fanaovana ny tsodrano fiavana malala ao mety miarahabantsika rehetrarehetrarehetra izay vory eto ankehitriny tonga mivavaka mbola velona trapamin'izay mbola nahazo famindram-po mbola narovan'Andriamanitra amin'izao retina mandringana izao miara-tsiny aminareo a araka ny teny tompo so gaga ianareo hoe nakaizy dada fa tsy mety amiko izao zay no miteny ao anaty vahoaka tahaka an'izao ka dia ato amin'ny biro aho a no mivavaka ho anao a iresaka aminao a ampahery anao amin'izao fotoana reko daholo zany teny fampiherezana zany araka ny sorana no so gaga ianareo hoe nakaizy dada fa tsy mety amiko izao zay no miteny ao anaty vahoaka tahaka an'izao ka dia ato amin'ny biro aho a no mivavaka ho anao a iresaka aminao a ampahery anao amin'izao fotoana izao reko daholo zany toriteny fampiherezana zany a isorana no mpitoroteny izay tonga eto a androany fa alohan'ny isa rahantsika dia mba mangataka antsika rehetrarehetrarehetra ao a mba hivavaka ho an'ny tany sy ny firenena araka ny tenin Jesosy araka ny tenin Jesosy ao amin'ny Isaia 7:7 Isaia 7:7 mijerentsika daholo izany teny izany ampieritreritra antsika Isaia 7:7 andininy 7 zao no lazain'i Jesosy ny alina vao izao no namoronana azy fa tsy hatramin'ny fahiny ary tsy mbola nandre azy ianao talohan'ny andro an'io fa nanao hoe indro efa fantatro ihany zany fa tsy nandre na nahalala zany tompoa no mampalahelo an'i Jesosy antsika tena malahelo izy ary tena mitomany satria
ohatra nataontsika tsinitsinona ny teniny hoe mibeba ianareo, beba ianareo, nisy tokoa no mibebaka. Dia ny asa tokoa tsika tamin'ny heriny hoe tsika rehetrarehetrarehetra zao a dia samy androka ny devoly amin'ny tenantsika tsirairay avy, dia nanao daholo tsika mahatongola velona somatsara zao a, dia tena nanao tokoa tsika, nanao mpitiavana, tena nanao ampinoana, nanao amin'ny herin'ny faherezana sy ny herin'Andriamanitra tsy toa. Dia izao tsika mbola velonaina izao, fa ny mampalahelo azy a dia izao a, maro be no milaza hoe efa reko zany e, efa reko zany e, tsy mbola nisokatra ny sofinao. Zany mampalahelo azy, tsy mbola nisokatra mihitsy ny sofinao. Hoe samy mibebaka daholo re tompoko, bebaka ho an'ny tany sy ny firenena, bebaka koa ho an'ny filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana rehetra 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 rehetra, angatao mafy amin'Andriamanitra mba hisy famindram-po sy famelan-keloka. Misaotra Jesosy, vavaka isika rehetra. Voninahitra ho anao Andriamanitra, mpanjakanay rehetra, tomponay rehetra, ilay tianay rehetra, miresaka aminay foana, tsy mahafoy anay foana, tsy mbola nameranay rery foana, fa mbola manolo-tsaina, manolo-pahendrena. Misaotra anao ny amin'izao androandroany zao Jesosy, fa mbola miazakazaka, miazakazaka, mitady anao, tena mandomba ravarana aminao, mitady famonjena ny vahoaka Jesosy, mitady famonjena aveny aminao, mba hirato ny masonao Jesosy, ka jereo zahay, hirato ny masonao Jesosy, ka jereo zahay. Tena maditra zay araka ny teninao, maditra, tsy azo tenenina mihitsy zay Jesosy, fa ataonay tsinitsinina foana ny tenina. Ianao Jesosy nilaza hoe tsy sitrako mihitsy ny hafatesan'ny ratsy fanahy, ka dia mifona aminao zay, maditra tsy ho faty ao anaty, tsy azo tenenina mihitsy zay Jesosy, fa ataonay tsinitsinina foana ny tenina. Ianao Jesosy nilaza hoe tsy sitrako mihitsy ny hafatesan'ny ratsy fanahy, ka dia mifona aminao zay mba tsy ho faty ao anatin'ny faharatsian'ny fanahinay, fa ianao Jesosy mba hanolo tanana anay ka mendrafo aminay androany. Migataka aminao ahy Jesosy, vavaka ho an'ny firenena izay sy ny mpitondra anay. Fantatrao fa olombelona ireo, olombelona ireo Jesosy, fa tsy hoe anjely akory, fa olombelona. Mba hamindraha fo zahay amin'ny tsy takatra ny sainay, amin'izay fahotana vitanay rehetra rehetra rehetra, izay tsy takatra ny sainay mihitsy ka mampalahelo anao. Tena mampalahelo anao ary mampitomany anao hoe fony fahazaza mihitsy anao tsy nanokatra ny sofinao, ary dia maditra hatramin'izao. Zany izay olombelona Jesosy mifona aminao ahy, mba tsy ho haringa anao ty Madagasikara tanin-drazana ity, fa iraho ny anjelinao ny fanahinao masina, mba hiresaka amin'ireo mpanomponao, hiresaka amin'ireo mpitondranay ireo Jesosy. Hainao no miresaka amin'izany, ny biby fahiny ara Jesosy, hainao no mitondra, ny miresaka, na mandefa anjely, anakan-dalana amin'ny Balama tamin'izany fotoan'izany, raha andeha hanozana ny zanak'Israely, bahana ny anjely. Ny ampondra no ny teny, maninona ny kapohanao, maninona ny kapohanao, maninona ny kapohanao, hatramin'izay na nipoko anao zay inona ny tsy nataoko taminao, fa maninona ny kapohanao. Jesosy, hainao no miteny amin'ny biby, amin'ny ampondra tahaka izany, raha diso lalan'izay, dia mba mangataka no ahy Jesosy, hainao foana no miteny any anatin'ny eritreritry ny mpitondra rehetra rehetra tsy hakanavaka ireo amin'izay ratsy nataony, lalan'ny diso nataony Jesosy, fona aminao ahy. Tena mifona aminao ahy Jesosy, amin'ny foko rehetra, mifona aminao ahy, mba ianao ny vavaka androany. Dia jereo izao vahoaka marobe mivavaka izao Jesosy, jereo vahoaka marobe mivavaka izao, tonga eto manantena anao, manantena anao, manantena anao. Sokafo ny sofiny Jesosy, sokafo ny sofiny mba andre, fa olona mibebaka ny tianao, ny fahotanareo ihany, ireo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra.
no fahotanay no mampisaraka aminao Andriamanitra ka dia ny ranao ny rakofy ny ranao ampaherezo zay Jesosy ahita tokoa zany herin'ny ranao zany amin'izao coronavirus sy ny variante avy any Afrika izao. Tsy misy fantatra, tsy misy hainay fa ny zavatra rehetra hainao Jesosy, zavatra rehetra hainao Jesosy. Mangataka aminao amin'izao ora sy fotoana izao mba hamindra fo aminay, hamindra fo aminay, hamindra fo aminay Jesosy. Ary ankehitriny Jesosy mangataka anao aho mba hametraka ny tananao ao amin'ny lohanay zahay, dia ny tananao mihitsy Jesosy mba hapetraka ao amin'ny lohanay. Alefa sy ny fananao masina hibitsika aminay Jesosy ny fahotanay rehetra, fahotanay rehetra. Fonana aminao, fonana aminao Jesosy, fonana aminao. Raha misy aretina rehetra any amin'ny tenana ihany dia ny tananao mihitsy Jesosy no ataonao eo amin'ny lohanay tsirairay avy Jesosy. Ka ianao androka izao coronavirus ny variante africaine zao mba tsy hikasika anay any amin'ny rivotra, tsy hikasika anay any an-tokantrano, tsy hikasika anay any amin'ny tany alehanay, tsy hikasika anay any am-pianarana, tsy hikasika anay any amin'ny asa aman-draharaha izay ataonay, fa ny anjelinao Jesosy irahana androka zany ao amin'ny tany sy ny firenenay. Mamindrafo aminay mihitsy Jesosy ary azy dia tezitra aminay ianao fa mpanomponao izay ary mbola hanompo anao amin'ny andro avy alomanay fa tsy hanaovanay sitraponay intsony. Ny anaranao Jesosy nangatahako izany. Amen. Rainay izay ny an-danitra ho amasinanay ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay ny anina sahazo ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra ny amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Midiny fonay izany indrindra tompo no angatahina. Tsangantsika rehetra handray tsodrano. O Jehova tompony maro aminao, aza matahotra ary aza merikerika foana. Zaho anie no Andriamanitra ao mo misy zava-magaga ka tsy haiko va. Mino fotsiny ihany dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ho tanteraka tokoa izany. Anao Jesosy ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy misy rehetra sy vonina tsy anao Jesosy, anao ny hery, anao ny haja sy vonina hitra, ny fasana sy ny fiaina tsy hita indro efa resina. Izao tontolo izao de mahita fefa nitsangany ana ka sambatra atoso manana zay tompony hery sambatra ao Jeso raikine miakine tratrana ho ampy any fitiavana, ho ampy any finokoana. Jesosy raketoko aho poranandava farehareako teka ho antompontsika rehetrarehetra. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika vonina tany rehetra. Isami maherezana.
Ya, dia mipetraka tsara daholo zany tsika fa ny 4e étage, 3e, 2e, première mipetraka daholo ianareo fa alao ny lekona no andamina ny fivoahantsika atao amin'ny fiangonana. Dia mbola verina ihany ny premier étage sy ny rez-de-chaussée aty amin'ny varavarana anankitelo aty avaratra no mivoaka, ny 2e, 3e, 4e no midina any amin'ny tohatra anankiroa ary atsimo sy ny ery avaratra. Dia mba tsy mifanesitsika mipoitra fa mandeha milamina tsara, manaja ny elanelana. Dia rehefa mody tsy miresadresaka eny an-dalana eny favetrana dia mandeha mody eny tokantrano daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy mandoto resaka na janjany eny an-dalana. Sorabesaka tokoa manaraka ny fandaminana.